Mbola eo amin'izay lafy ny fampianarana azy hatrany dia ho famahana ny olana amin'ny tsy fahampiana amin'ny enti-manana dia nanapa-kevitra. Mbola eo amin'izay lafy ny fampianarana azy hatrany dia ho famahana ny olana amin'ny tsy fahampiana amin'ny enti-manana dia napetraka ny tahirim-bola ho an'ny fikarohana siantifika na fond compétitif fier. Fanotra amin'ny fampandrosoana ny fampiroboroboana amin'ny fikarohana siantifika. Mbola olana tsy mampandroso ny fikarohana eto amintsika nefa ny tsy fahampiana ny enti-manana. Antony izay nametrahan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny tahirim-bola ho an'ny fikarohana siantifika na ny fond compétitif fier. Ity programme ity moa zany le hoe fond compétitif izy io zany dia fond izay hoe angatahana fanampiana amin'ny valeur satria amin'ilay programme l'université sy ny vision l'université hoe sy ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique hoe recherche scientifique enseignement supérieur réel moteur du développement zany hoe ao amin'io fikarohana io zany tsy dia tena misy mihitsy hoe budget ampiasany nefa maro dia maro ny zavatra tokony ilana fanohanana amin'izany fikarohana zany ka hitantsika teo moa zany fa misy objectif maro zany zay hoe valorisation de la recherche zay satria ny recherche any amin'ny enseignement supérieur sy any amin'ny université misy recherche amin'ny université ataondreo doctorant dia misy aty amin'ny centre nationaux de recherche zay tena application 5 efa tenenitsika teo fa tsy asiana tsony zany fa décloisonner fa dia zay valorisation résultat de recherche zay zany hoe tena mba ho zavatra ilaina fampandrosoana sy ampiasain'ny olona zany eto Madagasikara sy zavatra mba afaka mifaninana amin'ny any ivelany zany no vokarina fa tsy hipetraka fotsiny hoe ao anaty laboratoire na hipetraka hoe prototype satria maro dia maro eo ny vokatra amin'ny vaccine zao miaraka amin'ny coréenne zay efa atao zany zay vaccine nombo zany zay vaccine biby moa zany dia eo koa moa ny recherche amina mombana fanafody momba ny environnement sy ny sisa dia maro be efa voavaha teo daholo fa izay zany no natao androany hampahafantara ny olona indrindra fa ny bailleur de fonds inona ny zavatra tena misy ny zavatra tiana atao amin'izay lafy ny recherche zay mba ho tena tonga hoe tena mba hiala ny eritreritry ny olona momba n'izany recherche sy ny enseignement supérieur zany fa zany hoe mba tena fa misy zavatra atao ary misy zavatra tena tiana hatongavana mba ho fandraisana anjara amin'izany hoe fampandrosoana ny Madagasikara. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny latabatra boribory ny karakarain'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara teknika izay nitanterahana amin'ny maraina teo teny amin'ny Colbert teny Antaninarenina.